Topoklasy topoko vavy araba no tolotra antsika ny tokantrano any izay manaraka ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity dia manasa antsika ary anaraka izany hatramin'ny farany ban-toerana ny tontolo politika isan'ny hoentina amintsika amin'ity androandroany ity ary ny fisian'ireo mpikambana eo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita ny ala amin'ny toerana ary misy ihany koa ny fanendrena izany mpikambana izany mpikambana vaovao eo ihany koa ny votoatin'ilay filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana tamin'ny androny omaly ary ny eo amin'ny hepejin'ny fahasalamana dia ny fisina fitsaboana vaovao mahakasika ireny vato any anaty voirena ny calcul no ahafantarany maro azy ny tontolo politika avy hatrany ary aloha dia nanamafy ny solotenany eo anivon'ny parlemanta ny filohan'ny tetezamita andrajoelona ho an'ny teo anivon'ny filan-kevitra ambony tetezamita manokana dia ny isa 3 ireo nesorina tamin'ny toerany ary nisy ihany koa ny fanendrena parlemantera vaovao vola raha vao fitsirako toarson parlemantera CST 3 nesorina tamin'ny toerany avy nisoloana omaly 12 jona no ny voandidim-panjakana manafona amin'ny fanendrena parlemantera teo aloha ary manendry ireo mpikambana CST vaovao avy amin'ny anjara toeran'ny filohan'ny tetezamita avy amin'ny antoko TGV ary ny UDR-C tamin'ireo 3 ireo dia ny 7 ny vondrona politika UDR-C anisan'ny nesorina tsy ho parlemantera CST ny candidat roa dia Andriamatoa Laineric Jean sy Betsaroana Sylvain eo ihany koa minisitra roa teo aloha Rary Malala Toto Lydia Ranjivason Jean Théodore anisan'ny nesorina ihany koa tsy ho mpikambana CST Andriamatoa isany Jona Parfait Prézaraly Joseph Yolande Raslouf René Razafy Mahatratra Be Jean-Émile Pierre Tsiranana Firmin raha nena teto amin'ny UDR-C moa zany no antony fanoloana dia tsara ihany mampafantatra fa tsy hoe resaka tsy fitovian-kevitra tianay manambara fa raha nisy fifidianana filohan'ny filan-kevitra ambony tetezamita teto dia Andriamatoa Laineric Jean no natolotry ny UDR-C ho filoha nisy mpikambana atao amin'ny UDR-C nefa amin'ny maha Union des démocrates républicaine anay dia tsy nanoana azy fa général Dolin no toanany tsy nisy fandohana mihitsy tao nisy vondrona parlementaire UDR-C atao aminay ny tenako ny filoha lefitra nisy tao amin'ny quota natolotry ny UDR-C nefa dia tsy niditra tao fa tany amin'ny mpanohitra ny UDR-C ary mpanohitra ny fitondrana tsy nisy fanalana tao nisy malalaka teto ny fandraisam-pitenenana na fanohanana candidat hafa satria ny fototra ijoroan'ny UDR-C dia Andriamatoa Andrajoelona no toanany rehefa tsy ngotsaka izy na verina ngotsaka izy dia misy candidat hafa tsy nanohana azy nefa nitazonina UDR-C amin'ny foana fa ny tena antony tsy azo ilay randeferina intsony dia tsy tokony ho atao amin'ny UDR-C mihitsy no sakana tsy ho andehanantsika ny amin'ny repoblika fahefatra indrindra sakana tsy hampandeha ny tiandrom-panjakana ity satria ity androm-panjakana ity dia natao anara-masony asan'ny mpanatanteraka natao andinika ny lalàna ho an'ny vahoaka ary natao hampandeha ny tetezamita ho any amin'ny repoblika fahefatra momba ny fanendrena kosa dia anisan'ny voatendro parlemantera vaovao Andriamatoa Randrenasolo Efraima sy Andriamatoa Tovisan Raparany Andrenasolo kesika amin'ny fitantanana ny UDR-C manokana dia nisy ny fanamarihana izay nentin'ny Andriamatoa Naivra Olodinina fa tsy filohan'ny UDR-C intsony Andriamatoa Laineric Jean nanomboka ny fa 7 janoary 2023 ny nanisy sonian'ny tondrotra koa moa dia tsara koa malala fa Andriamatoa Marson Evariste tikan'izay zany ireo birao ato amin'ny UDR-C izay voalaza nampafantariny anareo reto any no afaka manome vaovao amin'ny alalan'ny UDR-C fa tsy misy afaka milaza izany tsetsatsiaritra zany no lazako fa ny fanambarana izay nataon'Andriamatoa Razafy Mahatratra Be Jean-Émile dia izy dia tsy UDR-C intsony ary tsy birao amin'ny UDR-C ary araky ty didim-panjakana ity dia ho fafoana fa tsy CST intsony koa izy raha iverenana momba amin'ny fanesorana mpikambana amin'ny CST dia parlemantera enina avy amin'ny anjara toeran'ny filohan'ny tetezamita no nesorina ary parlemantera 9 kosa no avy amin'ny antoko TGV